dia ranjo tsy fetiny ianao satria fasika daholo ny lalana rehetrarehetra ohatra ny nanairana hoe janona ty mandritra ny firy-taona zany ohatra hikiva ianao fa rehefa vita fianarana dia ohatran'izay ihany koa zany le pôro raha ohatra ka manana pôro tsika nefa tsy manana le infrastructure tokony fanaraka ahafahana manampita le vokatra dia ohatran'ny zava-pôna ihany to angamba ny amin'ny fahitako azy sy ny fahitan'ny ataoko hoe sarambabe-vahoaka izay mampiasa ny pôro ny opérateur économique izay mampiasa ny pôro voalaza teo angamba ny tamin'ny fandraisam-peo hafa nataonareo fa ny programme alimentaire mondial dia anisany mpanjifa lehibe amin'ny port de Douala mpanjifa izy satria mitondra entana io fa saingy mpanao vonjy ara-sakafo ny tena andraikitra zareo zany manampy ny mpiarabelona amintsika amin'ny tsy fanjariana sakafo tsy fahatsapy-sakafo any atsimo fa mitondra an'io entana io mandeha midina makany amin'ny faritra zay tena tratra lekere ataoko conteneur anankiray azafady miteny chiffre fa tsy latsaka ny 25 millions de francs na ray tapitrisa ariary makeo amin'ny 570 kilometry raha oharitsika amin'ny aveo Tamatavy miakatra Makoantananarivo izay eo amin'ny 700 000 ariary lalana 350 km 370 km ataotsika eo amin'ny 600 000 ariary 700 000 ariary ataotsika lalana 70 km fotsiny andoavantsika ray tapitrisa ariary ny mitondra entana miala eto mandeha makany no le lalana zany hoe raha mba misy kosa zany tena mety hiana zay vola lany miodina amin'ny zavatra hafa ny vola fa tsy hoe laninao amin'ilay transport fotsiny mety mahazo produit hafa tsika dia ohatra ny lasa voaresaka lalana izy fa le pôro nefa ny tena horesantsika dia nefa tsy maintsy miaraka mirindra izay zavatra rehetrarehetra izay araka ilay tenako hoe lasa vitrine vide aloha izy amin'izao satria izay zava-misy tsara be eo amin'ny manodidina fotsiny lalina be le profondeur côté technique infrastructure any an-dranomasina izy sava fa le côté technique aty amin'ny tanety izay hampifandray an'le pôro amin'ny faritra hafa dia tena mampalahelo fa tsy afa mivoatra izy noho izay antony izay hoan'ny zany amin'le sehatriny hoe ilmenita io moa zany production azara manokana dia nahatratra tamin'ny 2015 izy zao mbola vo teo amin'ny latsaka 177 000 tonnes zany vokatra naondrany zareo tamin'ny ilmenita tamin'ny taona 2014 tamin'ny 2016 izy niakatra 255 000 tonnes mbola latsaka dia latsaka zany raha nitanjona sy ny atao hoe capacité le orinasa izay nilazaina tany am-boalohany dia hoe 750 000 tonnes par dia niakatra tsika tamin'ny 2017 natafavoaka ry zareo 481 000 tonnes zany hoe fa lasa mba 2 fois presque 10 fois an'le tamin'ny 2017 zao tsika isa azo tamin'ny septembre farany teo efa tafakatra 332 000 tonnes zany ny ilmenita navoakan'io miliodiny tao zay zany any zareo manokana fa ataotsika amin'ny lafiny sarambabe-bahoaka manorana ihany koa hoe inona ny zavatra mivoaka sy miditra dia ataotsika hoe ao amin'ny fanoranana zany zao tamin'ny 2000 mitambabe import export tamin'ny 2016 zao 3941 conteneur zany mifanerasera teo amin'ny pôro io tamin'ny 2016 dia 2017 izy niakatra 4850 conteneur zany hoe mifangaro zany aloha ny 20 pieds sy ny 40 pieds ao ny technicien amin'izay ny teny hoe ny équivalent 20 pieds sy ny équivalent tsy teny antsika eto zay fa zay nisan'ny conteneur ny voaboaka ny hodikodana teo niditra sy nivoaka tamin'ny 2017 amin'izao septembre 2018 zao tsika efa mahatratra 4400 conteneur zay zany nombre de conteneur niodina teo hatramin'ny janvier 2018 jusk'hatramin'ny fin septembre 2018 zany mivoatra ny andalana ihany zany le toekarena satria taratry le toekarena eto amin'ny faritra ny tahanisa ohatran'izany mandroso zany ny fanoranantsika satria ao anatin'izany fanoranana ny akamaroan'ireo na dia ataoko raha hoe ny fanafarana vary no tena tsy zato isan-jato azafady fa
fitopolo 5 isanjato ny entana miditra eto Fort Dauphin amin'ny Port de Roi dia vary avokoa. Zany hoe tena mbola manafatra vary be da be tsika ny amin'ny manana tany tokony ambola etsy dia mbola mamboly aloha mbola manafatra aloha zany tsika. Zay zany raha resaka tahak'isa amin'ny tenenina mikasika ny hoe fiodikodinana ao amin'ny Port de Roi fa raha izay zay no resahana tamin'ny ty port tika taloha dia teto aloha tsisy fanerasarana ny vantana tamin'ny tany ivelany fa kapotage natao teto zany hoe raha manana ny entana zany ny exportateur teto dia alefa amin'ny sambo eto izy miakatra makany Tamatave aloha dia any Tamatave izy voatao daholo mombamomba ny fampidirana anaty conteneur sy ny sisa zay voaondrana lentana makany zany hoe tsy teneko anareo zao fa ny avatao fisipeport vaovao zany raha nohatra zavatra nisy teto fa dia tena nanala fahasahiranana opérateur atsika aty amin'ny faritra.